iray tamin'ireo nisitraka ny fiofanana iny Razafindriamanitra ny fahitany ny fiovana sy ny akon'izay fiofanana izay no ho tantarainy amintsika ao anatin'ity fanadihadiana ity ndao enona ary zay. Mahitana an'le izy aloha zany a tena hoe nahafahana hoe nanova zavatra vita be le izy. Raha tamin'ny voalohany zany zay mieritreritra fotsiny hoe kory hoe lasaka fianarana lavareny be le izy a vita le izy zany tao anatin'ilay volana hoe l'essentiel tao anatin'le izy de hita hoe nanova toetsaina aloha le izy satria raha taloha zany anao mieritreritra hoe raha tsy mety manana zao manongana orinasa de tamin'le formation mini pubon zany de aveo tena hita mihitsy hoe na tsy manana inenina ary de na miainga amin'ny zavatra tsy misy ara fa hoe miainga amin'ny forme ianao de mafita manaovana zavatra fa ny anazy zany zao mitetika asa tiako tanterahana anelina indray an'le filière blé eto Madagasikara zany hoe tiako mihitsy zany hoe redynamisena zany le filière blé satria ny atsika ambany dia ambany be le production satria ny atsika 5 tonnes par année zay ny production atsika de zay zany no izahana hoe mba mihoatra miakatra indray azavy eto amin'ny faritra Analamanga ny zavatra tiako atao aloha zany miaraka sy ampitantsara io de amena fiofanana aloha zareo hoe zao zany nanatsarana le vokatra de zao mety hoe ampiakatra le vokatra de rehefa aveo koa alalahana le vokatra zay azo eo zany rehefa aveo izahana hoe mety eto an-toerana le incubon ekena hoe mety mbola vao tamin'ny 2016 no niorina fa na zany tena mety satria ohatran'ny hoe phénomène vaovao zany le resaka start-up sy l'entrepreneuriat ntsika de hitako hoe mifamindry de zany hoe jeune de mifandray tsara le tadiny